Feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana izao. Nohonay fa ravoravo ihany koa ianao mampiatrano an'izany ao anatin'ilay lohahevitra lehibe izay niarahantsika teto manao hoe Jesosy ny kristianina izao tontolo izao. Efa fotoana vitsivitsy ny niarahantsika teto androany tsika no hamarana ny lohahevitra io dia hoy ny fitenenana hoe ny hafaliana iombonana tsy misakana ny araba koa dia atolotra ny araba tononona ny firarian-tsoa antsika mianakavy miaraba andreo namana teknisianina izay mifanaretsaka manao ny fampifandraisana antsika ho lavorary amin'izao fotoana izao ary miaraba anao mpijery ajaina ihany koa izay liana sy mijery an'izao fandarana izao. Miaraba ihany koa ny pasteur André Paratina Fanera izay tonga soandray tao anatin'ny fandarana rehefa niaraka tamintsika tao anatin'ny lohahevitra lehibe io nandritra ny fotoana vitsivitsy dia tonga eo amin'ny famaranana ankehitriny miaraba anao tonga soa pasteur. Miarabanao namana dino ary manona fiadanany tompo amintsika rehetra ihany koa. Ia. Lohahevitra fahafito isika androany ao anatin'ilay lohahevitra-dehibe hoe Jesosy ny kristianina ary izao tontolo izao. Kanefa tsara angamba ny manao jeritodika fohy mamintina kely an'ireo zanatohatra efa nandehanantsika tonga amin'izao fiarany fandarana izao. Pasteur. Ina ary marina izay ndao hanao jeritodika kely tsika ny amin'ireo fizarana izay nojerentsika. Inona le fizarana izay efa nojerentsika ary androany no hamarainantsika azy dia nanomboantsika azy namanatynao dia le hoe izao tontolo izao Jesosy namolona mpamolona izao tontolo izao. Jesosy mpamolona izao tontolo izao noforon'ny Jesosy izao tontolo izao dia nisy fa ny zavatra mariana tao anatin'izay dia le hoe rehefa namolona izao tontolo izao Jesosy dia voalaza fa ny amin'ny Genesis toko voalohany nandeha faraika amin'ny telopolo tsara indrindra no namorona Jesosy an'izao tontolo izao. Tsara indrindra namorona Jesosy azy. Dia niditsika tao amin'ilay lohateny faharoa dia ny hoe izao tontolo izao voafitaka. Le izao tontolo izao izay noforon'ny Jesosy izay tsara indrindra io anisan'izany ny olombelona. Ny olombelona anisan'ny foronina tamin'izany izay dia voafitaka le izao tontolo izao. Na ny zavaboary dia voafitaka satria aza dia fa zavaboary no nampiasain'ny satana voalohany indrindra menarana. Zay vao namitaka ny olombelona izy. Dia na ny zavaboary na ny olombelona dia samy voafitaka avokoa. Satria dia tafalatsaka tao anatin'ny fahotana le izao tontolo izao. Dia tafiditra teto amin'izao tontolo izao ny fahafatesana, ny fahotana sy ny fahafatesana. Avy eo nefa miditra indray tsika amin'ilay lohateny fahatelo. Izao tontolo izao Jesosy sy izao tontolo izao. Zay rehefa voafitaka le izao tontolo izao, inona ary no nataon'i Jesosy? Zay ilay izy mahafinaritra ane. Inona nataon'i Jesosy lay mpamolona azy? Rehefa fantany ary hita fa voafitaka le izao tontolo izao ary tafiditra teto amin'izao tontolo izao ny fahotana. Dia nijerevantsika tamin'ilay lohateny fahatelo Jesosy sy izao tontolo izao. Midina teto amin'ilay izao tontolo izao Jesosy. Midina teto izy. Hanafaka sy hamonjy an'izao tontolo izao. Dia miditsika amin'ilay lohateny fahaefatra izao tontolo izao novonjena. Izao tontolo izao novonjena. Novonjena Jesosy izao tontolo izao. Ary avy eo rehefa novonjena Jesosy izao tontolo izao dia miditra amin'ilay lohateny fahadimitsika ny kristianina sy izao tontolo izao. Satria anisan'ny novonjena Jesosy ary anisan'ny nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao ny olona, ny olombelona. Dia teo no hoe le tokisany fototra jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ireo ilay antsointsika hoe kristianina. Izay milaza fa mino an'i Jesosy. Dia nijerevantsika tamin'ny io lohateny io le hoe ahoana ny toeran'ny kristianina eto amin'izao tontolo izao. Sy ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao. Kristianina izay milaza fa mino an'i Jesosy. Avy eo nojerevantsika indray ny lohateny manaraka namana dinao dia hoe izao tontolo izao notsaraina. Notsarain'Andriamanitra le izao tontolo izao. Ny olona zany io dia na ny kristianina na ny tsy mino dia
samy notsarain'Andriamanitra satria ho tongotsika amin'ilay lohateny farany ile hoe izao tontolo zao vaovao mialohan'ny hanavaozany Jesosy an'le zao tontolo zao dia izay mahatonga le hoe tsarainy aloha hoe iza no vovonjy iza no tsy vovonjy dia tonga ho avy izy hamaly ny olona rehetra efa nijery ao antsika zay tamin'ny fizarana ateo aloha apokalipsy 2:20 nilaza zay hoe indro afainganao Jesosy ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany na ny mino na ny tsy mino na ny kristianina na tsy kristianina hamaliko ny olona rehetra araka ny asany satria ao aorianan'izay tompoko dia ho tanteraka amin'izay le lohaten'ny farany dia le hoe izao tontolo zao vaovao ia raha nanaraka tsara n'le fizohin-kevitra nentin'ny pasteur teo dia katoko zay vanim-potoana zay mihitsy no avelomantsika amin'izao fotoana zao zay indrindra tena eo amin'izay vanim-potoana eo amin'izay toejavatra mihitsy zany zao misy atsika ankehitriny satria nijereo antsika le tamin'le teo aloha naminadinao fa le fitsarana rovina mandeha le misy le fitsarana am'izao andro iainantsika zao ne no mandeha le fitsarana ary azaty fa rehefa tapitra le fitsarana na hoe aorianan'le fitsarana dia miditra amin'izay le hoe izao tontolo zao vaovao le teny Jesosy ao amin'ny apokalipsy 1:15 ao fakitsika ne izay toko sy andiny zay na manadinao apokalipsy 1:15 ary olay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indro avaoziko ny zavatra rehetra ary eo koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo zay Jesosy ny teny dia ahoana inona ny zavatra ataoko izy Jesosy avaoziko indro avaoziko ny zavatra rehetra hitanao namantinao mivena amin'le lohateny voalohany indrindra hoe Jesosy mpamorona zao rehetra zao ho avaozany Jesosy indray ny zavatra rehetra ho avaozany Jesosy indray lay izao tontolo zao le voafitaka ho avaozany dia miandra zay zany zao tsika io am-piandrasana zay io teny io zany zao tsika ankehitriny hoe roviana ary zany no iseho fa ndao jereva tsika hoe am'le hoe rehefa vita le fitsarana le zao tontolo zao fitsarana ny olona rehetra araka ny asany inona ny zavatra iseho Matthieu 7:17 sy ny 7:70 Matthieu 7:17 ka ny 7:70 sy ny 7:70 zao ny vaky ny teny koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy amin'ny afo dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo zao 7:70 dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo zao ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina zay mazava be inona am'izay izy ny zavatra iseho amin'ny fahataperan'izao tontolo zao ile 7:70 no tena mazava azy dia ozy izy dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo zao inona am'izay izy ny zavatra iseho ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy amin'ny hisaraka amin'ny marina zay ne zany le hoe ho avy aho izy Jesosy ho afainganao ary eto amiko ny famaliko hamaliko ny olona rehetra araka ny asany dia inona zavatra iseho amin'izay fotoan'izay ivoaka ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina avahana aloha satria hovaliany Jesosy araka ny asany ireo olona rehetra reo dia ho avahany Jesosy dia inona zavatra iseho ao amin'ny Matthieu novakitsika Matthieu 5:20 dia vakitsika ny 1:3:30 ka hatramin'ny 4:30 zay ny voalohany dia aveo tsika mandingana any amin'ny 1:2:30 Matthieu 5:20 manomboka amin'ny 1:2:30 ka hatramin'ny 7:30 dia aveo 1:2:30 ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahan'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy ary ny firenena rehetra angoniny eo anatrehiny dia hanavaka azy tahaka ny mpiandrondry
manavaka ny ondry amin'ny osy. Atreo aloha eto any zao de mivelona indray le hoe manavaka roviana nefa izy eo le fanavahana ivalaza le Matthieu 7:11 ataka zany no iseho amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Fahataperana zao tontolo zao. Zay zany iseho amin'ny fiafaran'le zao tontolo zao. Avahan Jesosy ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina. Ny ondry amin'ny osy. Eto zany zay de hoarina amin'ny ondry sy ny osy le olona zany. Dina zavatra iseho ary. Ao toizantsika. 7:30. Ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ny ondry amin'ny ankavanana, ny osy eo amin'ny ankavia. Inona ny iseho amin'ny ondry, de inona ny iseho amin'ny osy. Inona ny iseho eo amin'ny ankavanana, de inona no iseho amin'le olona eo amin'ny ankaviany. 4:30. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo zay nitain'ny raiko, mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo, hatrizay nanorenana izao tontolo zao. Mahafinaritra. Ilaza amin'ny ankavanany Jesosy hoe avy ianareo zay notain'ny raiko, mandova. Ao tsara, mandova. Misy toerana lovana zany io. Mandova izy. Inona le lovana? Fanjakana. Fanjakana zay voavoatra ho anareo, hatrizay nanorenana ny zao tontolo zao. Misy fanjakana kay zay olovan'ilay olona eo amin'ny ankavanany. Misy fanjakana. Hojerevantsika zio na aminatiny zay mantsy le lohatentsika hoe zao tontolo zao vaovao. Zao tontolo zao vaovao. Fanjakana, aiza le fanjakana zay olovana? Ity le zao tontolo zao ankehitriny ity ihany ve? Sa aiza le izy? Fa ito zany de mazava hoe mandova fanjakana zay voavoatra ho anareo, namboarina ho an'le olona. Ahoana indray no ho anareo amin'ny ankaviany. 2:7. Ary de ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maritra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Le eo amin'ny ankaviany indray atokon'olona io atokon'olona, ao tsara, atokon'olona. Hoarina amin'ny osy izy eto. De inona zavatra iseho aminy? Miala amiko ianareo izy zay voaozona ho any amin'ny afo maritra mandrakizay, izay voavoatra na hoe voatokana ho an'iza? Ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Tandremo toko. Le afo tsy hoe nomanina ho an'ny olona ny afo be. Afo be moa zany ny antsointsika mahazatra azy. Tsy nomanina ho an'ny olona ny afo be. Fa eto de volaza fa voavoatra ho an'ny devoly sy satana ny afo be. Fa mahatonga le olona ho lasany. De satria hitantsika tamin'ny fandarana teo aloha teny Jesosy hoe any amin'ny Ezekila 7:30 tsy sitrako ny ahafatesan'ny ratsy fanahy, fa mba nialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy. Zay. Zany hoe ireo olona reo zany dia tsy niala tamin'ny faharatsiana, de zay mahatonga azy lasana amin'ny afo be. Ary nandalo fitsarana izy ireo tamin'ny fizarana fa. Zay indrindra. Nandalo fitsarana izy ireo, notsarainy Jesosy izy ireo. Nosarana tamin'ny marina amin'izay. De rehefa notsarainy izy de voaheloka. Teny izy voaheloka. Mazava. De ny sazy na ny heloka zany fandringanana any amin'ny afo. Zay voatokana ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Voatokana ho an'ny devoly sy ny anjeliny ilay afo maritra mandrakizay. Roviana zany zavatra zany iseho amin'ny fahataperan'ny zao tontolo zao. Zay amin'ny fahataperana. Raha fitiana zany zay fanazavana zay tompoko de zao. Izy farany zany le zao tontolo zao namanadino. Izy farany na hoe izy fiafarany ity le zao tontolo zao ankehitriny ity. Ny fiafaran'le zao tontolo zao dia ny marina mandova fanjakana, ny ratsy fanahy ho levonina. Zay zany ny zavatra amarana anty zao tontolo zao zay misy atsika ity. De ndao mba hidirantsika kely arany amin'le hoe mandova fanjakana zay voavoatra ho anareo izy Jesosy. Voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana zao tontolo zao. Misy toerana zany zay efa namboarina ho an'ilay olona marina.
jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny faharoa sy ny fahatelo jaona toko fa efatra ambin'ny folo ny andin'ny faharoa sy ny andin'ny fahatelo de zao ny vaky ny teny ao an-tranona raiko misy fitoerana maro ratsy zany de efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka andray anareo any amiko ka izay toerako no itoeranareo koa. Jesosy no miteny Jesosy milaza ny teny io namana dinao mbola taiza izy mbola teto tany mbola teto tany ane Jesosy no milaza ny teny io hoe andeha anamboatra fitoerana ho anareo sady zay izy eto tany izy mbola eto am'le zao tontolo zao eto am'le zao tontolo zao zay misy atsika kehitrina ane zany zay mbola feno faratsiana sisisy Jesosy mbola teto am'le zao tontolo zao no nilaza ny teny hoe andeha ao izy andeha anamboatra fitoerana ho anareo ary andeha anamboatra fitoerana ho anareo de ho avy ndray ao izy dia andrainareo ho any amiko ka izay toerako no itoerana io ane le tineny hoe mandova ny fanjakana zay vovoatra ho anareo aiza le fanjakana zay namboariny Jesosy ity le tany misy atsika ty ve tsy ty le zao tontolo zao misy atsika ty le toerana zay namboariny tsy ty mihitsy atsika ve izy fa handeha ao izy hanamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy aho andrainareo ho any amin'io toerana zay namboariko io de io le fanjakana zay voalaza fa vovoatra ho an'ny olona maro ndao mafitsika kely apokalipsy toko faraika amby roapolo andiny voalohany no manamafy azy ahoana lazainy apokalipsy toko faraika amby roapolo ka ny andininy voalohany ny amin'ny Jerosalema vaovao ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony mazava be jaona zay mpiana Jesosy na eno an'io teny Jesosy teo izy tamin'ny Jesosy ny laza le hoe andeha anamboatra fitoerana anareo ao izy dy teo any jaona na eno an'izany teny Jesosy zany fa tateo arina be Jesosy efa lasa tany an-danitra tamin'io taona maro tateo arina ny Jesosy ny akaran'i Jesosy tany an-danitra dina zavatra aseho nomena fahitana jaona zay nampisehoana nampahitana ny jaona le toerana zay namboarany Jesosy le toerana zay amboarany Jesosy nampahitana ny jaona de ho zisy jaona ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ao zisy de antaniko ianao namana dinao ity le zao to lanitra sy tany misy atsika ty ve io vaovao hafa io tsy ty lanitra sy tany misy atsika ty mihitsy io fa ozy izy ten'Andriamanitra hoe lanitra vaovao nahita lanitra vaovao sy tany vaovao izy izy de lazainao mihitsy ary izy fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany aiza le lanitra voalohany sy le tany voalohany tiany le lanitra voalohany sy ny tany voalohany zay noforon'Andriamanitra fa misy lanitra vaovao sy tany vaovao faharoa zay namboarany Jesosy de hitany jaona le izy fantanina petraka namana dinao anahoana zany le lanitra voalohany sy le tany voalohany la milaza ny apokalipsy hoe efa lasa izy tonga de manjavona ao any amin'ny espasy ve sa manahoana Petera faharoa no andeha vakitsika Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahafito sy ny andininy fahafolo fa lasa iza le lanitra voalohany sy tany voalohany Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahafito sy ny andininy fahafolo fa izao lanitra sy tany ankehitriny zao de azonony zany teny zany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy zay asadino le Matthieu toko fadimy amby roapolo hoe reo zao amin'ny akaviany zisy zay leo amin'ny akaviany ka liosy leo amin'ny olo amin'ny akaviany de ho sisy mialamika anareo zay voaozina ny amin'ny afo zay voavoatra ho antevoly sy satana ratsy fanahy zany ratsy fanahy reo olona reo natsotsika hoe ratsy fanahy de milaza ny Petera ato hoe andiny fafito fa izao lanitra sy
tany ankehitriny io le lanitra voalohany sy tany sy le voalohany. tany voalohany mazava be ny baiboly fa izao lanitra sy tany ankehitriny zao izy dia inona zavatra iseho aminy azoniny zany teny zany ho amin'ny afo ho amin'ny afo ka tehirizina amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Andininy fahafolo. Petera faharoa toko fahateloko ny andininy fahafolo. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Tena mazava le baiboly raha miteny le apokalipsy toko fa 1:20 hoe efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany efa lasa izy aiky ho levon'ny afo le izy ho levon'ny afo le lanitra voalohany sy le tany voalohany miaraka amin'ny ratsy fanahy zay miaraka levonina amin'ny divoly sy ny anjeliny satria ny afo le afo be dia voatokana ho adivoly sy ny anjeliny sady zay de ho levona miaraka amin'izay zany le lanitra voalohany sy le tany voalohany. Ahoana ny atateraka an'izay raha ho levona zany le lanitra voalohany sy le tany voalohany ho levon'ny afo io de ahoana ny atateraka an'le hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao avy aiza le lanitra vaovao sy tany vaovao de ahoana ny atateraka an'le hoe izao tontolo zao vaovao raha ity lanitra voalohany sy tany voalohany ity ho levon'ny afo tena ho levona dikan'izay ho tsisy tsony ve zany ty tany ty eo amin'ny espace izy filazantsika anazy eo anivon'ny zao rehetrarehetra zao tonga de manjavona zany le planeta tany manjavona fa ahoana zavatra isy am'izay fotoan'izay ndao amaky toko sy andinitsika vakitsika aloha Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Manantena inona izy tsika? Lanitra vaovao sy tany vaovao. Tany vaovao azadino tena mafisika foana zany manantena lanitra vaovao sy tany vaovao zay hitan'ny jauna le izy de izy zao ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao izy de Petera ihany koa kay efa mahafantatra an'io hoe misy lanitra vaovao sy tany vaovao de zay natonga ny Petera nanoratra ane namanatiny hoe fa isika kosa araka ny teny fikasana dia manantena jereo manantena n'lay lanitra vaovao sy tany vaovao ary Petera ihany koa de efa milaza fa le lanitra voalohany sy le tany voalohany sy ny tenany zavatra rehetra dia hodorana ho levon'ny afo. Ndao ary jerevantsika ary mahafinaritra an'izy io hoe ahoana kay ny tena fisehony ary ahoana ny fisehon'izay rehetrarehetra zay le lohateny farany de le hoe izao tontolo zao vaovao izao tontolo zao vaovao. Apokalipsy toko faharoapolo no andeo vakitsika. Apokalipsy toko faharoapolo dia ny andininy fahafito manomboka ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo. Apokalipsy toko faharoapolo ka ny andininy fahafito hatramin'ny andininy fahafolo. Ary rehefa tapitra ny arivo taona dia hovahana Satana ho afaka amin'ny tranomaizina ny toerany ka ivoaka mitaka ny firenena any amin'ny fahazatany efatra dia Goga sy Magoga mba hanangona azy ho any amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Ary niakatrahana maka ny tany izy dia nanodidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Zao zay zavatra miseho mazava be io osy izy hoe ary efa tapitra ny arivo taona dia hovahana Satana ho afaka amin'ny tranomaizina ny toerany. Aiza le tranomaizina? Tranomaizina tsy haiko hoe any Antsinananatsy ve sa
satana zadiny fa fanahy fanahy ne satana anjely fanahy ny anjely satsy de nogadraina nefa satana de novahana izy rehefa afaka le arivotona zy izy de novahana tao amin'ilay tramaisina zay ny toerana izy fataiza izy nogadrana de ao ny andifavalo mazava be ka ivoaka hamitaka ny firenena rehetra eny amin'ny vazatany efatra vazatany aiza eto am'le zao tontolo zao firenena aiza eto am'le zao tontolo zao sady zay le hoe atsotsika hoe le zao tontolo zao firenena na fanjakana izy tsika zay le efa nijerevantsika aika zany eto ihany ny satana kay nogadrainy teto ihany izy teto atany ihany izy fa tsy hoe lasa nandeha tany ananonanina tany na hoe tany am-planeta hafa tany izy no gadrana tany teto ihany ka izy fa zao mahatonga lazaina hoe nogadraina izy tsy nisy olona ny fitahany teto na de ray azy tsy nisy olona ny fitahany teto de zay le hoe ohatrany gadra izy tsy afaka ny asa tsy afaka namitaka fa mahatonga rehefa milaza izy hoe novahana izy dikan'izay afaka mamitaka andray tena mazao ne le baiboly afaka namitaka andray izy dikan'izay koa matoa izy afaka mamitaka misy olona ndray zany nofitahany zay nele izy de le olona nofitahany olona teto atany ane lo nofitahany olona teto atany eto atany no ofitahany dina zavatra ho ataony de toizantsika le izy ka ivoaka dia anangona azy ho amin'ny ady izy ozy izy satana no anangona le olona ivoaka mitaka izy ozy izy ivoaka mitaka ny firenena rehetra dia ho angoniny anangona azy ho amin'ny ady angony satana ho amin'ny ady ny firenena rehetra tahaka ny fasikena amin'ny rahamasina nisany andiny fasivy dinona zavatra iseho ary hiakatra maky ny tany izy izao tontolo zao ty zany le hoe tany io ty tany ty zany hiakatra maky ny tany izy ka dia nadidina ninona ozy izy tobony olona masina fa avy aiza le tobony olona masina tompoko fa avy aiza taiza io no mipotra fa nga teto atany ihany tobole olona masina sa avy aiza ao amin'ny toko faraika am'roapolo no vakitsika naminadino andin'ny faharoa apokalipsy ihany io apokalipsy toko faraika am'roapolo ka ny andin'ny faharoa ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny nahita ao zay izy zao amin'ny andihy voalohany de nalaza izy hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao lanitra vaovao sy tany vaovao inona le lanitra vaovao sy tany vaovao hitany de le andin'ny faharoa ary nahita ao fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao avy aiza nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra midina avy any an-danitra aika zany misy lanitra vaovao sy tany vaovao hidina zay le izy hidina avy any an-danitra de hoeto am'le lanitra voalohany sy tany voalohany de zay mahatonga an'le voalaza hoe nangony satana ozy izy nangony satana ny firenena rehetra dia miakatra izy nandidina n'le tobony olona masina midina avy any an-danitra kay le tobony olona masina le lanitra vaovao sy tany vaovao io midina avy any an-danitra avy eo rehefa nandidina n'lay tobony olona masina i satana miaraka am'ireo ratsy fanahy rehetrarehetra inona zavatra seho amin'ny andinin'ny fahasivy tapany faharoa anisy afo midina avy tany an-danitra ka nandany azy de zay ne namanadinao le voalaza ny Petera hoe ho levon'ny afo ny tany sy ny zay rehetra ao aminy ho levon'ny afo de zay le hoe ho lasa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany lasa iny dia le lanitra vaovao sy tany vaovao zay midina avy any an-danitra iny no hipetraka eto amin'ilay zao tontolo zao de tanteraka le lohateny farany
zay tiniantsika de le hoe zao tontolo zao vaovao ay le zao tontolo zao lasa vaovao le zao tontolo zao tsy hoe voamorona ndray Jesosy tsy voamorona ndray Jesosy fa aika zany le tanàna masina le Jerusalema vaovao le lanitra vaovao sy tany vaovao no hidina eto amin'ity tany ity le tany dia ho levon'ny hafa de hidina eto le tompony olona masina mahafinaritra le dingana sy kisarisary hitantaran'ny baiboly azy ary miombon-kevitra tanteraka mihitsy na i Matio na i Jaona na Petera mitantara n'ilay kevitra anatin'ilay fanazavana dia teraka le zao tontolo zao vaovao tafapetraka eo amin'ny toerana tokony isy azy manodidina azy ny fahavalo izay tarihin'ny Satana de midina ny afo mandevona ny azy ireo io zany le tena fitsarana farany mahatonga ny Satana fongotra tanteraka miaraka amin'ireo fahotana sy ireo rehetra namekitra ny fahotana dia ho sambatra mandrakizay ireo zay novonjen'Andriamanitra ireo amin'ny akavanana ozy izy nalo fitsarana nolazainy hoe marina de ny fanindrina hoe ao anatin'ireo sokajy ireo sika tsiraray avy zay manaraka ny fandarana ao anatin'izany rehetra izany inona ary ny amtinantsika niny loha hevitehibe zay nahalinany rehetra iny pasteur melo ny vavaka zay ataontsika inary ny amtinana azy zany namanadino de zao efa mazava zany le hoe ny tany voalohany sy ny lanitra voalohany ho levon'ny hafa azadino fa Satana de voly sy ny anjely akio dia ho levon'ny hafa zay mahatonga an'le Matio 2:20 hoe vovotra ho an'ny devoly sy Satana afo zay efa vovotra no manina ho an'ny devoly sy Satana fa zao ny ratsy fanahy ihany koa dia ho levona miaraka am'izay ny ratsy fanahy de midina avy any an-danitra lay tobiny olona masina lay Jerusalema vaovao le lanitra vaovao sy tany vaovao ny amaranantsika azy naminadinao de zao na zany safidy tokana ihany ny azo atao na ianao ho anisan'ny ao anatin'le tobiny olona masina na ianao tsy tafiditra ao de rehefa tsy tafiditra ao ianao de levon'ny hafa zay ihany io tsisy hoe zareo aiza le tobiny olona masina ay zareo avaleo zareo iainao avaleo zareo hipetraka ao fa zay tsika ety ivelany aty mba afaka tsika koa afaka miaina koa tsika ety ivelany tsisy an'izany io na ianao ao anatin'le tobiny olona masina na ianao tsy tafiditra anatiny tsy tafiditra anatiny de levon'ny hafa ianao zay miaraka amin'ny mpitarika de tsisa fa Satana izany ndao amaky tosy andeniny vitsivitsika amaranantsika azy ary Petera 2:7 ny andeny 2:10 sy 4:10 Petera 2:7 ka ny andininy 2:10 sy ny andininy 4:10 koa raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra izao de olona tokony hanahoana moa ianao amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra andininy 4:10 koa am'izany ry malala satria manantena an'izany zavatra zany ianareo de mazotoa mba ho hita tsy manantsiny mampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana tena mazava le afatra koa raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo izy amin'ny fitondrantena masina le avana malalo tena mazava ny baiboly mazava ny zavatra iseho tompoko eto hoan'le amin'izao tontolo zao ny zavatra iseho amin'izao tontolo zao ny fahataperan'izao tontolo zao mazava ho sarahan Jesosy zay dia ho levon'ny Satana sy ny anjeliny sy ny ratsy fanahy zay le izy mazava de ozy izy raha ho levona izao rehetra izao olona tokony hanao ahoana tsika amin'ny fitondrantena masina ny 4:10 de amafisiny koa satria ry malala am'izany dia satria manatena zany zavatra antsika inona le zavatra tenaitsika le lanitra vaovao sy tany vaovao lay tobiny olona masina manatena
an'le tobony olona masintsika manantena n'lay lanitra vaovao sy tany vaovao tsika dia ahoana sisy mahazoto ny tokony atao mahasotoa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo ny amaranantsika azy namanao dia ty toko sy andiny ity Korintianina faharoa toko 5:17 dia ho sisy raha ho levona ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany hitoetra hidina avy any an-danitra le lanitra vaovao sy tany vaovao olona manao ahoana tompoko no hiditra afaka ihonina ao amin'le lanitra vaovao sy tany vaovao. Korintianina faharoa toko 5:17 Korintianina faharoa toko 5:17 koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Mahafinaritra. Hitanao voalaza atao zany le hoe vaovao taloha efa lasa ny taloha. Ireo olom-baovao zany no ao amin'ilay tanàna vaovao. Tonga dia ahazoana tsara lisa. Lanitra voalohany sy ny tany voalohany efa lasa. Satria lanitra voalohany sy tany voalohany efa lasa, nahita lanitra vaovao sy tany vaovao. Dia mazava be ihany koa ny olom-baovao ny olom-baovao no afaka monina ato amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Ny lanitra voalohany sy tany voalohany efa lasa. Dia izay mahatonga le teny hoe efa lasa ny zavatra taloha. Amin'le olona io efa lasa ny zavatra taloha fa olom-baovao no afaka onina ao amin'le lanitra vaovao sy tany vaovao. Ahoana ny ahatonga anazy olom-baovao? Raha misy olona aiza sisy ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy. Miavana malala. Zay zany tena afatra amaranantsika azy le hoe Jesosy kristianina zao tontolo zao. Le zao tontolo zao, aika misy zao tontolo zao voalohany, dia misy zao tontolo zao faharoa. Le zao tontolo zao voalohany ho levony hafa. Fa ho avy le zao tontolo zao faharoa. Ary ny faniriana dia zao, Jesosy ao amin'le zao tontolo zao faharoany izy, ao amin'le Jerusalema vaovao ny Jesosy, ao izy. Fa le kristianina ihany koa tokony hiaraka aminy ao. Sady zay dia ny tena antsika ny Baiboly manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, dia afaka monina amin'le lanitra sy tany vaovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, efa lasa ny fiainana taloha. Fanavaozana. Zay zany tena zavatra ilaina. Fanavaozana eo amin'ny fitondran-tena, eo amin'ny fomba fiainantsika ankehitriny. Amin'ny Jaona toko 7:10 pasteur amin'ny vavaka an'izany Jesosy hoe tiako mba ho any amiko eo amin'izay toerako. Zany mihitsy ve io tianao resahana io? Aka zay mihitsy io. Vavaka nataon'i Jesosy io dia hoe raha io tiako mba ho any amiko any amin'izay hitoerako. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Ao ny Jesosy. Satria raha mamaky tsika any amin'ilay Apokalipsy 1:20 tsy vakintsika moa izy namanay toloha. Fa ny tompo izy no fahazavana ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Tsy nahita masoandro tao azy izy, fa Jesosy sy ny zanak'ondry no fahazavana. Jesosy zany ao. Dia mivavaka ataon'i Jesosy mahafinaritra. Tiako izy raha mba ho any amiko. Ao zany ny ilitoerana io, ho any amiko ireo izay nomenao ahy. Ny ahatonga anao ho tafarika amin'i Jesosy ao, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Eny re, ndao entina mivavaka izany faniriana faratampony amin'ny dia kristianina izany ao anatin'ilay lovitra hoe Jesosy kristianina izao tontolo izao. Vavakantsika any. Misaotra anao izay Jesosy io satria zo antoka ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Tsy ty lanitra voalohany sy tany voalohany izay misy anay sy ainanay ankehitriny ity no olovanay mandrakizay. Fa mazava ny tenao fa ho levony afo ny tany sy izay rehetra eo aminy. Fa ianao dia efa manomana toerana lanitra vaovao sy tany vaovao ho anay. Tompo, ampio izay mba hitoetra ao aminao. Ka ho tonga olom-baovao dia afaka ny anantena ny hiaraka aminao ao amin'ilay toeranao rehefa ho avy ianao.
ampio mba tsy fikitra, tsy ho variana eto amin'ity tany zay fantatra fa ho levina ity amin'ny fomba mahasamihafa amin'ireo rendrarendra sy ny filana mahasamihafa, fa ampio zay tompo mibanjina mandrakariva n'ilay toerana vaovao zay efa nomaninao anay tsirairay avy ka anomana ny tenanay hiditra any amin'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany. Tianay raha mba ho tanteraka ny vavaka zay nataonao ka mba ho tonga any aminao any amin'izay toeranao ireo zay rehetra nomenanao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mifarinety ny fandarantsika mankasitraka tamin'ny faharetanao tamin'izay dingana maromaro izay niarahantsika teto izay minao fa tsy very maina tsy akory ny fotoana izay natokanao niarahana nianatra taminay. Ny pasteur Reparatiana Fanera no mitondra ny famelabelarana ankasitrahana ireo teknisianina izay ny fanometanana nampitany izany vaovao mahafaly izany ho anisan'ny tokantrano ho an'ny isam-batanonona. Manome fotoananao amin'ny aloha hevitra vaovao indray amin'ny manaraka. Tena